Ankavaliana tompoko lasy tompoko vavy no androsoanay any anatin'ny tokantranontsika tsirairay avy indray amin'ny ity hariva ity ato anatin'izao fandaharana izao. Tahaka ny mahazatra dia misy hatrany ny vahiny hoentina aminao any tokantrano any hitafa amintsika hiresadresaka mahakasika ny atao hoe refondation amin'ity androany ity dia ny ministry ny fizahantany sy ny asa tanana Ramatoa Lily Rafaralany no vahintsika miarabanao tonga soa ato anatin'ny fandaharana. Miaraba Adima Miaina dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana rehetra eto amin'ny la chaîne de la refondation. Tsy andeha irery ny tenako amin'ny fanitanana ity fandaharana ity fa misy ny namana mpanao gazety Iajanirinina ihany koa ato amin'ny ankavanako ato. Miarabanao Iajanirinina. Miaraba namana Adima Miaina, miaraba madame ministra, miaraba antsika mpijery ny fandaharana ihany koa isan-tokantrano. Nomboantsika avy hatrany ny fandaharana Ramatoa Ministra fanavaozana no antony nahatongavanareo amin'ny sehatra amin'ny maha-ministra anao amin'izao fotoana izao. Afaka manao tatitra na fanazavana fohy ve ianao amin'ny mijery antsika ny tokantrano any tao anatin'izay efa-bolana izay, inona no niova tao anatin'izany ministera izany ary inona no niatsara? Misaotra betsaka Adima Miaina tamin'izay fanontaniana izay. Mahaliana ny olona mihitsy hoe inona ilay fanavaozana noentina. Misy ara olona maro samihafa amina sehatra samihafa milaza hoe ela loatra ny fanavaozana tsy izao no nandraisanay. Fa izaho te hampatsiahy kely foana hoe 20 taona antsika teto hoe tsy nisy na inona na inona. Ao anatin'ny efa-bolana mahagaga fa efa misy zavatra mipahakany amin'ny vahoaka. Ny zavatra ataony ny fitondrana ny fanavaozana repoblika amin'izao fotoana izao dia lasa isika vahoaka indray no ohatry ny azafady amin'ny teny vahiny hoe exigeant hoe aiza ihany ilay fanavaozana, iny aloha izany tsindriako kely alohan'ny resahana. Dia andao any amin'ny zavatra manandrify ny tena ny resahana misimisy kokoa Iajanirinina sy Adima Miaina hoe ny teo amin'ny fizahantany dia azo lazaina ny elo lalana ny rehetra ihany izahay. Asa re nanole hoe ny angiavy taty tokoa ve ilay etaeta hoe andao hanova, andao hanavao fa ny teo ministera ny fizahantany sy asa tanana manokana dia resy lahatra hoe raha te hanamboatra tsika dia andao ilay tena tompon'ilay sehatra ilay ao anaty sekteur andao akakevitra, andao henoina hoe inona ny zavatra andrasan'izy ireo ary dia mbola tsy nisy na anankiray ary tao anatin'ny ministera nieritreritra hanao karazana fanavaozana isan-tsehatra fa ny teo amin'ny asa tanana sy ny fizahantany nanomboka an'izany tany amin'ny volana novambra izay efa nanao izany hoe fotoana fohy taty aoriana ny nandraisana ny andraikitra izany. Natao aloha ny asa tanana nahangona olon-jatony maro izay tery amin'ny Petit Palais dia nisy fehi-kevitra nivoaka mihitsy tao hoe inona no andrasan'ny mpanao asa tanana. Avy eo nitanterana tery amin'ny Le Colisée tsy adana ny fizahantany. Tena eraky Madagasikara tonga teo ary io no tiako tenenina tsy hoe saritsarina fanavaozana nataontsika fa tena hoe natao aloha ny fakan-kevitra isam-paritra ary tombony be mantsy misy ireo ratsa-mangaika efa miparitaka dia mila haintsika mitrandraka an'ireny malaky hoe misy ny direction régionale be dia be dia ireny nanao fakan-kevitra tany amin'ny misy aza ary ny solontenany ireny no nalefa teto Antananarivo nanao fakan-kevitra nasionaly izany hoe mbola ny taona 2024 dia efa vita ny fizahantany sy asa tanana ny fakan-kevitra efa nivoaka ny fehi-kevitra io Rizy Miralana natongavana tamin'ilay tolo-dalàna volavolan-dalàna nalefa teo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernement sy ny filan-kevitry ny ministra dia ny code du tourisme izay tsindriako tsara hoe 30 taona tsy nisy fiovana izany code du tourisme izany. Be dia be ny zavatra efa tsy manaraka ny toetrandro intsony ao anatiny be dia be ny fivoarana teo amin'ny sehatry ny fizahantany tanatin'izay 30 taona izay fa dia isorantsika an'Andriamanitra hoe tanatin'ny efa-bolana dia afaka niroso amin'izany tsika ary tsy hoe nirosorosoana fahatany fa niainga tamin'izay fanatsarana rehetra avy eny ifoton'izay. Santionany iray izay. Iresaka kotsika tany amin'ny taona 17 asa raha fantatrareo fa ny COMESA dia nanolotra milina misy eo amin'ny 720 amanetsinetsin'ny dolara ny valeuran'ireo milina ireo izay tokony anodinana hoditra. Io hoditra io izany tena anisan'ny mahay be mpanao asa tanantsika fa lany andro amin'ny hitanareo ilay fandrahoana, fikarakarana, fanamainana izay vao manjaitra dia ela be vao mahavita famokarana izany. Dia 2017 no efa nomeny COMESA io zavatra io ho ampiasain'ny coopérative Gasiskin ahafahana mihazakazaka amin'ny famokarana, manana tena mialatsiny tena fenitra tena izy ao anatin'izay asa manodidina ny hoditra izay fa dia noho ny
zavatra rehetra zay nataony teo aloha dia izao tsy vita hatramin'ny farany ny fanolorana an'ireo fitaovana ireo sy fampiasana an'ireo napetraka tao fotsiny. Tonga ity fitondrana ny fanavaozana ity tarihan'ny Andriamatoa Filoha sy ny gouvernemanta sy ny premier ministre miaraka aminy dia izao nanapa-kevitra izay teo anivon'ny ministera hoe ho alaina ireo fitaovan'ireo dia natolotra tamin'ny fomba ofisialin'ny Senam moa izay organisme rattaché misahana ny artisanat ary dia ny Senam no nanolotra anazy tamin'ny legasy Iskina resahako anareo teo izay efa lasa orinasa ankehitriny. Inona tiana tenenina amin'izany? Fa nindran-dalàna tamin'izay dia voasokatra ihany koa ny tsenan'ny famarotana hoditra eo amin'ny firenena rehetra eto anivon'ny SADC. Izany santionany amin'ny fanavaozana raha tsy teny afa-tsy ny hoe fampanarahan-dalàna ireo sehatra rehetra izay tsy manara-dalàna sy ilay ataontsika hoe informel formalisation izany tena mihazakazaka be amin'izany izay ary amintsika miteny izao dia manao ny tombana ho an'ireo izay te hisehatra matianina amin'ny lafin'ny fitarihan-dia na ny évaluation des guides touristiques izay amin'izao taona maro koa nefa tsy nivoaka ny agrément ny guide dia efa misy maromaro mivoaka mandeha miandalana amin'izao fotoana izao. Santionana izany ilazana hoe anjarantsika ny an-tokantrano mandinika anjarantsika malagasy hoe fanavaozana ve izany sa tsy? Misy zavatra ho resahana ve tsika ao anatin'ilay fanavaozana sa resaka mandalo fotsiny ihany? Mahakasika ny fizahantany ilay SAT izay miandry ny fivorian'ny anteny miram-pirenena amin'ny volana May. Anisan'ny miandry ihany koa ny SAT ny asa tanana. Mbola misy okitiana ve sa tonga dia ho atolotra ihany koa sa mbola ho jerena akaiky koa mahakasika an'izay? Ny Antanatohatra aloha mila fantarintsika foana ihany misy zany ny ekipa juridika eo anivon'ny ministera. Ireny no mamolavola an'izay zavatra tiana ho avaozina zany sy ho atolotra eny amin'ny anteny miram-pirenena. Tsy hoe rehefa vitanay ilay izy dia makeny amin'ny anteny miram-pirenena fa mandalo aloha première lecture eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta. Dia rehefa avy namaky daholo ny minisitra rehetra tsy misy fanamarihana na hoe misy fanamarihana dia rehefa valide eo izy dia mandalo indray any amin'ny filan-kevitry ny minisitra. Izay no nahatonga antsika nahita n'iny note ny conseil iny zany hoe efa avy nandalo an'izay Antanatohatra roa izay ilay code du tourisme andresahako aloha eto. Dia ny famaranana anazy zany dia ny fiakarany eny amin'ny anteny miram-pirenena. Ny mahakasika ny asa tanana dia tianao marihana ihany fa raha misy ny ministera andrasana vokatra betsaka indrindra dia izahay ary resahana foana hoe fanohitra ny fampandrosoana ny fizahantany sy asa tanana zany. Fa afaka misava isika jereo ny teti-bola ny LFI fa anisany mantra indrindra izahay raha teti-bola no resahana. Soa ihany fa misy ireo fiarahana miombonantoka maro samihafa ny partenariat zany no ahafahanay mihetsika manao andrenjahatra maro samihafa ireny, fiatrehana ny ataontsika hoe salon samihafa iraisam-pirenena dia tena fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka no ahafahana manao an'ireny. Fa raha ny vola eo anivon'ny ministera tena mampalahelo. Dia inona moa no mahatonga ana miresaka an'izay ao anatin'ny volavola izay efa eo am-panomanana izay amin'izao fotoana izao ilay atao hoe fonds pour la promotion du tourisme et fonds pour la promotion de l'artisanat. Dia io fonds io zany raha sitrapon'Andriamanitra dia andalo an'ilay Antanatohatra ny tantaraiko antsika teo dia miroso eny amin'ny anteny mera rehefa lany soma tsara eo anivon'ny filan-kevitra anankiroa. Izay angamba ny fanavaozana azoko resahana mahakasika ny asa tanana fa mandra-piandry an'izay dia tena miezaka izahay manokatra ny sehatra rehetra ahafahana mivelatra bebe kokoa ary mety mbola ho resantsika misimisy kely izay rehefa avy eo. Nisy ny ezaka efa vita ihany koa fa manahoana amin'izay ny fampiarana azy satria voalazanao teo ilay izy hoe raha misy ministera tokony ahomby indrindra dia ny ministera ny fizahantany sy ny asa tanana satria manerana ny Madagasikara afaka manana izay atao hoe mampiavaka azy izay. Manahoana amin'izay zany tena fameloma maso indray ny fizahantany ny fotony satria efa nisy teo ny afaka-kevitra, efa nisy ny fehi-kevitra, efa misy ny code de tourisme. Manahoana amin'izay ny fampiarana azy? Ny zava-misy aloha raha te hampitombo ny isan'ny mpizahatany tsika tonga eto Madagasikara dia jerena aloha izany ireo rafitra efa misy. Tsika manana ny office du tourisme, misy ny office régional dia misy ny office national. Ireo aloha izany tena izay mihitsy ny attribution ny hoe manao promotion an'ilay destination Madagasikara. Be dia be ny zavatra mandeha ao anatin'izany. Anisan'izany ohatra santionany ilay niarahana tamin'ny Madabesdila ilay campagne hoe Redorant
ensemble Madagasikara be dia be. Fa hoentina ilazana zany hoe ao anatin'ity sehatra ity raha te hampitombo ny isan'ny mpizahatany tonga isika dia mila mitombo ihany koa ny ahafahana mandray an'ireny olona ireny. Ary raha ny lalan-tsaina izay hitarihan'ny lehiben'ny Prime Ministre, lehiben'ny gouvernemanta sy ny fitondram-panjakana tarihan'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika dia morona makany amin'ilay atao hoe écotourisme isika. Izay zany ny lalana izorantsika amin'izao fotoana izao satria raha resantsika hoe plage ohatra betsaka ny manana an'izany, manana Maorisy, manana ny Firenen-kafa. Raha hiresaksika hoe resaka luxe sy ny karazany tourisme de luxe be dia be nefa manao an'izany, mahita an'izany izy any amin'ireo firenena arabo sy ny sisa ireo. Fa inona no tena vidian'ny olona lafo eto amintsika? Ilay biodiversité, ilay endémicité, ilay maha isika antsika. Ilay ataoko hoe tena hoe be dia be ny zavatra ananantsika tokana amantany ary hijery an'io natiora io fotsiny no alehan'ny olona eto izay vidiany lafo dia lafo dia lafo. Vokatr'izay dia mila zany tsika manana infrastructure be dia be afaka mandray an'ilay mpizahatany liana amin'izay zavatra izay. Saingy ho anay manokana zany izao dia hoe na iza mpandraharaha mieritreritra handraharaha amin'ny lafin'ny fizahatany eto Madagasikara dia napetraka mihitsy hoe any amin'ireny parka sy toerana manana maha izy azy eto Madagasikara ireny dia sao dia mieritreritra ilay olona hoe hanao 5 étoiles miaraka amin'ny building be. Tsy izay fa hoe écologe de luxe no tokony ho atao. Izay ilay teneniko hoe morona makany amin'ny écotourisme isika amin'izao fotoana izao. Io no antony nahatonga raha zavatra concret ny resahantsika, nahatonga ny hoe namboarina ohatra ny axe avy eo Andasibe makany Amantadié. Hitanareo, lasa fohy kely ny séjourn'ny olona ao Andasibe izy dia miverina satria tsy praticable indrindra ho an'ireo mpizahatany nahazo azo taona, les touristes du 3e âge, les axe Andasibe Amantadié. Dia nanapa-kevitra izay manamboatra efa mandroso be ny asa amin'izao fotoana izao ary raha vita soamantsara io alohan'ny hisokafan'ny saison dia mazava be fa hitombo ny fotoana hijanonan'ny mpizahatany ihany hitombo ny zavatra ho azony tsidihana dia mahazo avokoa na ireo parcs nationaux na ireo hôtely mandray olona ny lafiny rehetrarehetra mahakasika ny mpizahatany, ny mpitaridia rehetrarehetra. Izany zany entina ilazana hoe tena mirosontsika mampiroborobo an'ilay izy dia ankoatran'izay moa ilay teneniko hoe fiara-miasa amin'ireo betsaka ny mpandraharaha liana fa tsika kosa mametraka. Izao ny lalana tiana hitondrana azy ary tena izaho tena mahita fa io écotourisme io no harena be azontsika hanosehana ny toe-karen'i Madagasikara raha tsara mitrandraka azy mizotra mankany-tsika eo. Anankiray moa misy an'ilay fahalafosan'ilay destination Madagasikara koa sakana be iny dia iny zany efa betsaka ny zavatra nojerena na ny lafiny ohatra hoe lafiny solika efa niarahana anjery tamin'ny ministry ny angovo izany zavatra izany mba hahatonga hoe tsy monopole na orinasa compagnie pétrolière anankiray ihany no mivarotra solika eto Madagasikara, mahatonga an'ilay avion hafa zany any ankafa izy manao plein fa tsy eto. Izay aloha anankiray. Fa ny faharoa ilay taxe lafo be, asa raha fantatsika fa io taxe io raha mandoa ohatra ianao andeha tsy haiko aiza re zany ianao hoe andeha ho any Frantsa ohatra ka raha mandoa be ianao 1400 € ny 700 amin'iny mety taxe fotsiny. Dia efa nisy ihany koa ny fijerevana eo anivon'ny MEF amin'izay zavatra izay. Izay no tiako tsindriana hoe te hiezaka, tena mandeha fa izao transversal be izay dia tsy maintsy miankina amin'ny rehetrarehetra. Miresaka asa tanana antsika dia tsy maintsy miankina amin'ny environnement et développement durable izay. Miresaka fitaterana tsy maintsy miresaka amin'ny transport. Tena voakasika miresaka lalana dia miresaka amin'ny travaux publics rehetrarehetra. Dia vetivety alohan'ny hamaranako azy hoe fampiroboroboana ny fizahan-tany dia efa ao anatin'ny paikadin'ny ministeran'ny tourisme sy artisanat koa ny kitika ilay axe manelanelana ny Beloa sy Bekopaka. Mirefy 100 kilometatra izy io fa misy 30 kilometatra tena tsy azo aleha dia efa hijery ihany koa izay fomba iarahana amin'ny travaux publics manamboatra an'izay azo amboarina malaky mialohan'ny hanombohan'ny saison. Anisan'ny andrasan'ny mpanara-baovao amin'ny sehatry ny asa tanana fa eo ihany koa amin'ny lafiny fizahan-tany dia ilay any France zany mahakasika ny gasikara 2026 gasikara manja mangetaheta an'io vaovao na ny diaspora any ivelany satria hitondra ny traikefantsika sy ny mampiavaka antsika eto Madagasikara ny vaovao mahakasika an'izay madame le ministre. Gasikara manja. Gasikara manja dia hevitra teraka
Niaraka tamin'ny diaspora ihany. Rehefa nivahiny voalohany tany Frantsa tamin'ny taona 2024 tao aorian'ny fanendrehana dia nihaona tamin'ny diaspora tao Frantsa. Nangataka mihitsy moa izany e. Tia indray izany hoe lilira fahalalama, tsy manaiky lembenana amin'ilay izay telo-damba mba anisany mitondra anjara-biriky kely tamin'ireny fanavaozana ireny dia hoe te hisaotra mivantana ho an'ireo diaspora. Dia maro be ny diaspora tonga tao manerana ny Eoropa tamin'izay fotoana izay. Teo niteraka ny hevitra nisy nanolo-tanana ny teny hoe manana terrain malalaka izahay aty Frantsa ao Soèvre adiny roa miala eo Paris eo ilay izy. Dia maninona ozy izy raha andao hanaovana zavatra ilay izy ho an'ny fizahantany sy asa tanana. Teo izany niteraka ilay hevitra hoe gasikara-manja dia sehatra anankiray ahafahantsika mampilendalenda amin'ny Eoropeanina rehetra hoe izao anie ny hakanton'ilay Madagasikara anay e. Mahatonga anareo hisafidy hoe aleo any no mandeha rehefa tonga ny fialan-tsasatra. Ho asehontsika ao ny hakanton'izany fizahantany eto Madagasikara izany, ireo toerana manan-tantara rehetrarehetra, ireo agence de voyage, tour opérateur, ny acteur touristique rehetrarehetra dia nasaina avokoa indray anjara ao anatin'izany gasikara-manja izay. Ohatr'izay koa ny asa tanana dia tena mahazo sehatra satria ry zareo ireo tsy tena mahazo betsaka loatra. Marina vao nandefa ampolontsika, ampolony latsaka kely tany Inde tamin'ny farany teo fa ilay tena hoe ataoko teny gasy ilay saramba be ny mpanao asa tanana tsy tena mba mahazo sehatra hitondra ny vokatrany eran'izao tontolo izao. Izany hoe andao ilay tsena efa misy kolokoloina hampiroboroboana dia ho tonga eo. Raha fitidina izany dia izao na ny zavakanto malagasy, na ny toerana mendrika hotsidihana eraky Madagasikara, na ny kolontsaina malagasy, na ny sakafo malagasy, na ilay fomba malagasy. Hitanareo izany tena hoe ilay hafanana chaleur humaine ananantsika gasy izay tsy voatery ananan'ny Eoropeanina. Io mihitsy no entintsika any mandritra ny efatr'andro mba hahafantaran'izareo hoe ohatr'izao kely ilay Madagasikara. Dia tena hoe indramako ilay teny frantsay mahafinaritra ahy tenenin'ny mpiara-miasa mikarakara an'ity hoe on va vraiment transporter l'âme de Madagascar en France sans prendre un billet. Tsy mbola mila mividy billet izy efa mahita hoe en 4 jours izy tena hoe tiako rangahy izany tena satria na ilay convivialité misy iainantsika ao raha hoe ohatr'izao ke izany malagasy ny antsika anie teneniko anareo fa na io tsika io isaorako ny filohan'ny fanavaozana mihitsy ilay hoe fitondrana tena anisany miaina an'izany tsika fa io tsika io ange dia efa miteny ngeza be mihitsy io amin'ny olona fa ianao tena mahita mivoaka ny ivelany ianao dia mahita ny fahasamihafany ilay tsika sy ny hafa. Dia izay izany tena tanjon'ilay gasikara-manja. 4 hatramin'ny 7 volana May no tanterahana izy io raha ny hetaheta dia malagasy anjatony maro no afaka andeha hoany. Ny diaspora misy ampahany amin'ny diaspora efa nanangana task force manomana ny communication rehetrarehetra any Frantsa sy any Eoropa ary miara-miasa amin'ireo partenaires izay efa manomana an'izy ity izany dia ry zareo avy ao amin'ny domaine du coq noir mikarakara any Frantsa. Ny aty Madagasikara dia ny ministeran'ny tourisme sy artisanat miaraka amin'ny OQG no mikarakara indray ny aty an-toerana dia io izany no ifantohana tanteraka amin'izao fa be dia be ny soratra anarana. Fa tena hojerena tsara ny azontsika alefa atao anaty fandarana ny lien amin'ilay fisoratana anarana satria mbola mitohy hatramin'ny 7 mars ilay izy no fangatahana izany. Dia afaka misoratra anarana fa tsy maintsy hisy ny sélection ho ataon'ny ministera. Sélection izany satria hoe andao mba ny faritra rehetra manana solon-tena. Ilay kalitaon'ny zavatra hoentsika koa tena hoe mba zavatra haut de gamme tena hoe produit tsara ary zavatra mendrika hampiakatra avy ny anaran'ny firenentsika mba tsy hoe mifahantrana foana ny resahana vao Madagasikara dia isika hitondra an'ilay lafy anankiray izay maha isika antsika. Dia izay angamba raha fitinana ny mahakasika an'io fa amin'ny ankapobeny izany dia izao tontolo izao no asaintsika hanatrika azy. Ho an'ny mpisehatra dia hisy ny rencontre B2B izany hoe tena misy mpandraharaha mihitsy tokony ho avy ao amin'io fotoana io afaka hifanao fifanaraha-piara-miasa amin'ireo olontsika mandray anjara ao. Dia hisy ihany koa ny olon-tsotra na ny diaspora izany na ny vahiny ho avy hitsidika an'ilay izy satria manodidina ny 2 alina eo ny mpitsidika andrasana amin'ity tapany andiany voalohany ity aloha dia petratsika amin'ny tompo mba ho tanteraka soamantsara efa ao anaty fikarakarana tanteraka ny ekipa. Zavatra tsara izany raha mahatonga ministra image Madagasikara no lalaovina. Eto Madagasikara nefa amin'izao fotoana izao misy ataontsika hoe lafy ratsiny kely
Monongatra ny atao hoe tourisme sexuel eto amintsika amin'izao fotoana izao. Inona ny politika ny ministera zany hamongorana an'izay tranga atao hoe sady mamotika ny malagasy le izy no ohatran'ny hoe mandratsy endrika koa le tena resaka fizahantany aiza ho aiza ministera manoloana an'izay. Efa misy aloha ny kampagny efa natao hatramin'izay. Fa amafisina izay ngamba no tsara ho resahana ny tany amin'ny faritry Nosy be manokana, Nosy be direction tsy direction régionale izy fa délégué no any, délégué régional ny tourisme dia anisany efa nifampiresahana izay zavatra izay satria Nosy be kokoa ny tena anisany voakasika be amin'io zany dia efa hojerena ny ahafahana mi-relancer efa nisy ny fifampiresahana tamin'ny Amtram anisany sarotiny koa zareo amin'ny tourisme sexuel. Antsika tsy maintsy mila fanampiana araka ny teniko aminareo hoe le ministera antsika somary maivamaivana ihany amin'ny lafiny teti-bola dia mitady fiarah-miasa tsika ahafahana mi-relancer mafimafy kokoa an'le campagne zany ahafahantsika miady amin'izay tourisme sexuel izay. Ny tena tokony hirosona satria ny tany amin'ny delta Nosy be teneniko teo zany dia nangataka nisy ny atao hoe police du tourisme. Anisany eo am-pijerena izay hoe manahoana moa zany ny ahafahana mi-renforcer an'izay sécurisena ny sehatry ny tourisme izay fa rehefa misy ny tena hoe tratra dia tsy misy afa-tsy ny fandraisana fepetra entitra miatra amin'ireny tratra ireny sy ny sasany no mampihena tsikelikely io zavatra io fa ny relancer an'ilay campagne aloha zany dia efa nisy an'izay fampiresahana izay ahafahantsika manana fahafahana bebe kokoa manamafy an'izay ady fa tena miady amin'io isika. Miady amin'io izay mahatonga ana amin'ny teny hoe mirona mankany amin'ny écotourisme tsika ho ampahafantarina an'izao tontolo izao hoe izany ny harenantsika andeha handray anjara amin'ny ITB Berlin izao ny ministère tourisme sy ireo opérateur vitsivitsy dia tena io écotourisme io no voizintsika foana. Izay no fomba fiady hoe raha tokony hiresaka ilay zavatra ratsy dia ndao hasongadina ilay tsara dia resena miandalana mifanindran-dalana amin'izay eo momba ny Madagasikara adima amin'ny aina. Mahakasika ny fifandraisana amin'ireo tsy miankina na lafiny fizahantany na ny sehatra ny asa tanana. Teo aloha dia nalaza mihitsy ny hoe na orinasa izay atao hoe nanao mpimama ny lafiny fizahantany sy ny asa tanana ary anisany nampitaraina ny ireo mpandraraha ireo indrindra izany ny terata malagasy no hoe hatrany amina Gévesile, hatrany amina SADC dia na ny fiara-pitatitra, na ny hotely, na ny vokatry ny asa tanana indrindra ireny ny amin'ny diky isam-panamboaran'antsika zany dia taraina mihitsy ny hoe misy fitiavan-tena ao anatin'izy. Manao ny politika ministera amin'izay hoe ataan-tsoroka amin'ireo tsy miankina izay. Efa-bolana izay tsika niaraka tamin'ireo mpisehatra rehetrarehetra ireo na ny teto anivo ny fitondram-panjakana na niaraka tamin'ny tsy miankina. Fa angamba ataoko hoe tsy fantatro ny tany aloha, tsy fantatro. Fa ny zavatra hitako dia tena mirindra ary tena hoe raha tena hoe voafeso dia tsy mety. Fa hoe tena mifanindran-dalana mety be ilay sinergia iarahana. Raha tsy teny aminareo aho izao mety mivona kely ity resako ity fa alefako kely hoe misy an'io vona mahazo ny Tomasina io izao fa vao herinandro mahery izay nampiantsoana daholo ny sehatra tsy miankina rehetrarehetra. Ao anatin'izay koa ny organisme rattaché manana CTM tsika, manana ny ONTM tsika, manana an'ireo association samihafa tsika. Tsy miankina daholo izany resahako izany. Manana an'ireo partenaires financiers et techniques tsika. Tsy miankina daholo izany teneniko izany. Fa teneniko anareo fa feno trano izay tao amin'ny ministera nifampidinika hoe ahoana andaontsika hanao zavatra reto mba ho solidarité amin'ireo secteur-ny tourisme sy artisanat any Toamasina. Dia eto moa izany dia raha rotiko miteny anazy hoe eo am-panangonana izay manao collecte amin'izao taolina moa izany tena hoe anisan'ny tena saika tafilanitra avokoa ny ankamaroan'ny olona any. Dia tena hoe ndao focalisentsika amin'ny resaka taolina aloha ny ezaka atao izany dia raha sitrapon'Andriamanitra le 10 mars tokony ho avy izany izahay. Ireo rehetrarehetra nivory ireo andeha ho any amin'izay. Inona moa ny resahako an'izany ilazana hoe tena mandeha tsara ny fifandraisana toa afaka miresaka hatramina teboka tahaka izany. Fa ny amin'ilay hoe ampimamba izay ny ilay fanavaozana ajanireny izay ilay fanavaozana satria tena marina ny teninao olona iray na roa mba tsy tenenako anaran'olona no ny fehan'io sehatra io. Zava-misy ameko ohatra nareo ny resaka Nosy be ato dia hiverina kely any Nosy be. Alainy ilay contrat, alainy ilay tany, izao hektara anay
ny lalàna dia milaza fa ao anatin'ny 2 taona raha tsy misy ninona mitsangana infrastructure mahakasika ny fizahantany ao amin'ilay toerana dia azo tapahana ilay fifanarahana. Fa miteny anareo aho fa taona firy ny niodina teo, tsy asiany ninona aho fa giazana fotsiny ilay tany. Ary be dia be no teny hoe dia hosahan'ny ministera ve nikitika an'ireo amin'izao fotoana izao. Izay isaorako be dia be an'Andriamatoa ministry ny fanajariana ny tany Général Ilson fa tena efa nirosoana zany, efa mahasahy zany ilay fitondrana ankehitriny, tena mahasahy. Raha tsy hanome hiresaka aminareo ny mahakasika ny Nosy anie izao ka efa miverina amin'ny fanjakana e. Dikan'izany misokatra amin'ny mpandraharaha rehetra fa izay ilay averiko foana ihany any amin'ilay terme de référence any amin'ny cahier des charges ho an'ny mpandraharaha hiditra eo tourisme mazava, écotourisme ny resaka. Dikan'izany tsy mila trano beton be, animba n'ilay hakanton'ny natiorantsika na iza mpisehatra ho avy eo ary dia mafy ao anatin'izay. Santionany ohatran'izany ihany koa be dia be ny olona niarany niantso izay raha tsy resaka tsika ohatra hoe ny Ampora Hotel olona mana-taratasy ara-dalàna fa dia nalaina ankeriny, nakatona ankeriny ny hotelin'izy ireo, nogadraina mihitsy ilay olona, sofana izy. 25 septambra izay mba nahafahan'izay olona ataoko hoe tena marina, tsy miditra amin'izay polémika fa hoe olona tena hoe gadraina tamin'ny tsirariny mba hanisany nivoaka. Efa tena miezaka izahay mijery ny antanan-tohatra rehetra nandalo primature nandalo inona mba hiverenany rariny sitsiny amin'izay zavatra tokony ho izy. Izany hoe zany efa tapitra hatreo ilay vanim-potoana hoe fehezin'olona iray na roa ilay sehatra, fa tena efa misokatra ho an'ny rehetra ary izay no mahatonga hoe vao vita iny saka ity nke tena ela ho fantatra izao tontolo izao hoe milamina io dia efa mizotra makany amin'izany daholo ireo toerana rehetrarehetra manamaha izy azy amin'ny sehatry ny fizahantany iajany ireny. Raha ohatra ka misy trangana rivoza ohatra trangana tany Toamasina ireny fa mandrama ilay zavatra efa naoriny ireo mpisehatra tsy miankina ireo entina hanomezana endrika ny tanàna amin'ny resaka fizahantany sy asa tanana. Efa misy ve ao anatin'ilay fifanarahana assurance ho an'izy ireo ialana amin'ilay resaka ireo hoe mangataka fanampiana amin'ny fanjakana zay mangataka ny ohatran'izao zay fa voarafitra ao anatin'ilay fifanarahana mialoha ve ny assurance na ny mety ho fandraisana tanana ny fanjakana raha toa ka misy ny atao hoe faharavana na hoe afampitehana vokatry ny rivo-doza mandalo. Ngeza be izay zavatra niresahanao izay adima amin'ny aina, hitanareo ao anatin'ity sehatra ity zavatra tediavin'ny mpandraharaha dia ny sécurité des investissements. Anatin'izany na ny environnement politique na ny resaka catastrophe naturelle ohatra ny resahanao. Ilain'ny olona foana zany hoe en sécurité izy manao any investissement any. Dia ngeza be ny resaka assurance izay kosa aloha zany tsy maintsy mipetraka, tsy hoe ny fitondram-panjakana ny assuré hoe raha ravinareo dia izay hanonitra tsy any ilay izy fa mila assuré ireo olona ireo. Raha itenenao zao tao anatin'ny favoazana tany Toamasina dia anisany nampiantsoanay teo anivon'ny ministera ny assurance ho an'izay olona rehetrarehetra affilié amin'izareo dia tokony handeha ho azy izany fanonerana ny zavatra simba izany. Ankoatrany tantsorika no ataon'ny fitondram-panjakana fa tsy hanana budget hanarenana ny izao tontolo izao ohatra rehefa tratra ny tranga ataontsika hoe tsy ampozina ve sa hoe tranga tsy azo tohaina ohatran'ilay niseho teo ireny amin'izao fotoana izao dia tena efa ohatra fotsiny ity efa nievaluenay daholo ny fahasimbana amin'ireo établissement mahery ny 400 ao Toamasina. Dia efa voakajy tsara mihitsy hoe izao ny totalin'ny dépense ilaina eo amin'ny 3 milliards d'ariary mahery kely eo. Ary niresahana tamin'ny fitondram-panjakana hoe sao dia azontsika apoena zareo amin'ity lafiny ity. Izay ilay tena anke tsy handray an-tanana manontolo satria manana ny assurance miantoka azy ireo olona ireo. Dia izay koa izany ny teneniko ao anatin'ilay fifanarahana anie tsy maintsy izay foana jerevana ilay samy mahazo win-win gagnant-gagnant dia ao anatin'ilay izy zany dia izay anjara tandrify manandrify ny fanjakana no ataon'ny fanjakana fa tsy hoe hiassuré ny zavatra rehetra. Inona ny andraikitry ny fanjakana? Mifasilite ny procédure rehetrarehetra, izay ny andraikitry ny ministera. Inona ny asan'ny fanjakana? Miapoe ohatran'ilay niresahako teo ohatran'ny tany Toamasina raha misy ny azo atao. Inona ny asan'ny fanjakana? Mirassuré anazy hoe climat politika azony anaovana investissement tsy ho tapaka-tampoka no ezahana apetraka mba hahatonga azy afaka handraharaha tsara. Ohatr'izay zany ny endrika fifanomezan-tanana ao anatin'ireny investissement samihafa izay kasaina atao. Mitohy an'izay resaka fizahantany izay
ao anatin'ny fotoana fambolen-kazo isika ary ny zava-maniry, ny alan-javaboary, ny karazana biby isan-karazany anisan'ny mahasarika ny mpizahatany. Namboly hazo nareo tamin'ny herinandro, nanatanteraka fambolen-kazo ihany koa teto amin'ny fiadodinan'ny Repoblika ny zoma 17 Febroary teo, dia anisan'ny voalazan'ny filohan'ny fanovozana ny Repoblika ny kolonel Mikael Randrianirina ny hoe mila servisy anankiray eto amin'ny présidence zany ohatra, hanara-maso an'ireto hazo novolentsika ireto. Manao ahoana ny eo amin'ny nivon'ny ministera amin'izay fanaraha-maso ireo hazo efa natsatoka any amin'ny faritra Itasy iny? Tiako be mihitsy ilay fanontaniana. Ny salasala ihany mantsy tao anatin'iny hoe hanao communication ve sa tsy misy afenina eto e. Satria tao anatin'ny voina tanteraka ny Tomasina tsika zany dia misy ny olona tsy mahazo resaka. Heverin'ny olona hoe fandaniam-bola ny fambolena hazo ireny aloha dia azavaiko foana hoe resaka fiara-miasa partenariat foana ny anay ny ahafahana manao an'ireny zavatra ireny. Tany Ampefy no tanterahana zanak'hazo 504 novoleny ny mpiara-miasa tamin'iny fotoana iny ary dia efa mafy dia mafy ny rafitra fanaraha-maso izay nambolena miara-miasa akaiky izahay amin'ny ben'ny tanàna ao Ampefy, miara-miasa amin'ny lehiben'ny distrika sy ny lehiben'ny faritra par intérim moa izy ny ao, fa tena hoe manara-maso an'ilay izy. Fa tia mizatra tsindriako kely. Ny Madagascar National Parks izay anisan'ny mitantana ireo parcs nationaux ireo manana tetikasa tsara be izay ary ny tenako ny anisan'ny natsoina nanao lancement officiel an'izy io. Alefako ihany satria nareo miteny ilay hoe hisy tsy haiko département manokana manara-maso ny hazo volena dia misy hevitra tsara be ity zaraiko efa nizarainay tao amin'ny tambazotra ihany. Misy tetikasa ny anay hoe miaraka amin'ny MNP zany io hoe un touriste un arbre. Raha dika zany dia hoe mpizahatany iray mira hazo anankiray volena. Dia misy fikambanana vehivavy zany ihany mamboly an'ilay manao an'ilay pépinière dia mba fidiram-bolan'zareo aloha iny. Fa tsy izay ny tena zava-dehibe, fa ny zava-dehibe dia ity. Ny MNP amin'ny alalan'io tetikasa un touriste un arbre io dia nandeha tany aho zao nisantatra an'ilay izy dia ilay lavaka izay amboleko an'ilay hazo efa misy données GPS, les localisations an'ilay toerana. Dia avy eo ilay zanak'hazo napetrako eo dia efa manana QR code ao amiko ao ilay izy. Izay nahatonga ana hoe tany any amin'ny fanombohan'ny volana Desambra no natao izay lancement officiel izay. Dia niverina tany ny ministera nanao an'ilay lalana manta-dia andasibe niresahako anareo teo dia niverina nijery ilay izy tao ary volana aty aoriana maniry tsara ilay izy. Raha androany aho zany izao miscanne an'ilay QR code dia azoko ny information rehetrarehetra hoe manao ahoana ilay hazo ao, manao ahoana ny fitombiny, inona moa ilay karazany, dia firy taona moa io ny lehibe, dia ahoana ilay fanaraha-maso. Ny tiako tenenina ao anatin'ny tontolon'ny digitalisation antsika izao. Dia atsipika any ilay hevitra Somasoa azo atao tsara ny hoe irana miasa amin'ny Madagascar National Parks sy ny MED izany tetikasa izany fa izaho mahita hoe tsara be ilay izy. Ho anay izany izao ny mpizahatany miditra any amin'ny faritra Andasibe sy Manta-Dia iny dia azonay isaina amin'ny alalan'ny isan'ny hazo volena amin'ny fandalovany. Ary na mody any ampitan-dranomasina ary izy dia afaka manara-maso hoe nanao ahoana ilay hazo natao. Mba tsy ho saritsarina fambolen-kazo fa tena fanamaintsoana ny tontolo natao. Atsipihany ny hevitra izao dia ilainareo aty anivon'ny présidence. Mahafinaritra izany hevitra izany Ramatoa Minisitra, ny fotoanantsika ihany koa nefa mihazakazaka. Mino izay fa mbola hisy ny fotoana hivirinanao ato anatin'ny fandaharana hitondrana ny tatra mahakasika ny Tomasina manokana, fa mialohan'izay amin'ny olotsotranao satria anisan'ny hoe anisan'ny fototra nisian'izao fanavaozana izao ianao sy ny miampy an'izy Menada amin'ny maha-olom-pirenenanao mampitolo anao manao ahoana fahitanao an'ilay tena hoe fanavaozana amin'izao fotoana izao. Rome ne s'est pas fait en un jour. Matoa namono tena, matoa niaritra zavatra mafy dia tena te hanavao. Izaho manokana manararoatra satria izao mba fotoana hisaorako any ramatoa lehiben'ny faritra par intérim Clémence Rarinirina sy andriamatoa tale jeneralin'ny ACM Barbara Kotoarisoa fa manoatra noho ny rai-tampo izy dareny satria raha tsy nisy fifandeferana, raha tsy nisy fifankatiavana, raha tsy nisy fifampitokisana, tsy possible ireny zavatra nataontsika ireny. Eto aho vao hizara tsiambaratelo ary mino aho fa ho avy ny fotoana mbola iriko raha misy fandaharana ohatra hoe irahanay telo dama inona moa izany dia mitantaritsika hoe fa inona moa tena niainana tamin'ireny.
Fa mafy be zany hoe bataina ny vady aman-janaka de miray trano zay telo ta miaraka amin'ny ankohonanay mafy be zany ny ankizy tsisy mianatra ianao amin'io tena na hivoaka eo an-tokotany ary tsy possible satria vao misy milokalize hoe aiza ianao miverify ny telefony io hoe mode avion ve sa inona sao de hitany satria tamin'izany tena survie tena ny ainay mihitsy no de tena te hisaotra nisy daty eo ny ara-mifampitatana tamin'ireny rehetrareny iny moa no zaraiko foana hoe tena nankinay tamin'Andriamanitra ilay izy de misaotra an'Andriamanitra lehibe mihitsy za manokana satria tena irehareako ny maha-kristiana hoe président Mikael Randrianirina colonel no napetraky ny tompo hitantana an'ity firenena ity. Raha tadidinareo ny zavatra notenenin'ny président vao tonga voalohany teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey hozy izy hoe tsika amin'ny anaran'i Jesosy ity zavatra ity hozy izy. Nampisy fanantenana ngeza be tato anatiko izany ary za tena resy lahatra hoe tanan'Andriamanitra iny fa iza ny eritreritra hoe androany tsika eto hiavoloa manao an'izao fandaran'izao. Iza ny eritreritra hoe azo hidirana tony toerana tony indray andro any raha ny ataoko hoe ampimamba sy tsindry azo lena niantra tamin'ny malagasy. Dikan'izay na dia noho ny amin'izay fotsiny aza efa fanavaozana izany amiko hoe ny olona rehetra manana accès amin'ireo mpitondra antsika. Hitanareo nge ireny feonan'ny filoha tany amin'ny diaspora ireny. Moa ve ny olona rehetra afaka manao an'ireny tamin'izay filoha rehetrarehetra teo aloha ndao avereny ny tantara e. Fa androany ianao mahita an'izany hoe filohanao afaka resahanao hoe dia ahoana izany ilay ohatra izao. Tsy ny olona rehetra ny samy affronté an'ireny. Isaorako be dia be an'Andriamatoa filohan'ny fanavaozana izany. Te hiteny aho izany miroso makany amin'ny fanavaozantsika. Fa io tsy ho vita indray andro. Ary ny tena fahadisoana be koa averiko foana ihany ho antsika rehetra dia izao. Tsy hoe satria tsy misy tsy hoe satria mitantana ministera ty tsy fantatro mbola hisy amam-bolana ve sa ho aman'androny ve sa ho aman-taona ny hipetrahana eto tsy hoe satria eto dia miteny an'izany. Tsy afenina fa tsy fantatsika ny mety hisy ireo manimao roviana tena tsy fantatsika ny ampitso. Fa mandraindraikitra aloha izao dia manao izay tandrify sy manao izay farany tsara azoko atao ametrahana dian-tanana ho an'ny firenena. Fa ny tena toe-tsaina hitako mahatonga an'ilay olana dia ilay hoe rehefa tsy misy toerana nomenana manokana dia manohatra manomboka eo. Izay mifadisoa-kevitra izay. Rehefa tsy misy toerana nomena manokana dia miteny aho hoe tsy mandeha araka ilay nandrasako ilay fanavaozana ary tsy izao ilay fanarahana fahadisoan-kevitra izany. Fahadisoan-kevitra izany satria mahita ny fiovana. Miteny anareo aho hoe taloha nge ianao tapaka izany ny jiro sy rano ny aingana. Fa taloha nge ianao tapaka izany ny jiro teneniko anao fa tena mivavabavaka ianao hoe roviana vao hiverina. Izao ianao tapaka tsy fantatro nareo raha mitovy aminahy fa tena nisy fotoana efa tena zatra mihitsy io hoe tsy 10 minitra dia hiverina. Misy elanelana ngeza be izany ho an'ny famokarana. Ny hazakazaka atao jereo tsara ny vola rehetrarehetra tafiditra teto mahakasika ny fanohanantsika ny otraboana any Toamasina. Tena exploit nge ny ataon'ilay fitondran'ny fanavaozana fa saingy mbola mila jerena fotsiny mety tsy voatery tonga lafatra any amin'ny fitsinjarana sy ny sisa mety mila mafimafy ny fanaraha-maso fizohina fa za tena mahita tena manao ilay ity tsy resaka fisolelahana na filana ranondranony fa kosa tena miroso hoe iza teto amin'ny tany sy ny firenena ny nasananao an'ireny hoe firenena roa izay ataontsika hoe tena mifanandrina fa tena manana fahasahiana ilay filoha miatrika tsy mitsoaka tena za miteny anareo fa zay vao tsapako hoe misy olona lehibe tompona andraikitra mitondra Madagasikara fa tsy hoe zaza taitaitra ny fahefana ka dia miteny izay manandrify ny vava fotsiny. Izay ankasitrahako be dia be ary tena efa napetraka tamin'Andriamanitra ilay izy dia tena hapetratsika mitombo hatramin'ny farany ho tody hatrany amin'izay andrasan'ny malagasy rehetra ny fanavaozana andrandraitsika. Fa za mahita efa mirositsika ary any amin'ilay lalana izy io andalantsika io fa eny an-dalana eny no manadio tsikelikely an'izay hita hoe parazita mbola mitady hanimba sy hanakatsakana an'izay fanavaozana izay. Tsatsiatra fotsiny alohan'ny hamarana anazy namana Iady Maminiriny mahakasika ny nahafantarana betsaka ny nahafantarana fa anisan'ny nahafantarana anareo ary tadidin'ny olom-pirenena niady tamin'ny resaka fahatapahana jiro sy rano. Ty hiditra kely ny tsiambaratelon'ny gouvernement tahako hoe manaona ny plaidoyer anao anatina filan-kevitry ny minisitra na filan-kevitry ny gouvernement amin'io resaka fitarainana io satria ekena hoe efa misy ny ezaka fa amin'ny réseaux sociaux moa izany misy ihany koa ireo mbola mitaraina amin'izay fahatapahana jiro na rano izay dia manahoana re izany ny fihatrehanao an'izay sy ny atsisika ataonao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernement amin'izay hoe hiezaka ho an'ny jiro sy rano izay.
Misaotra Janiro. Ohatran'ny hoe mahita tenako izany aho hoe super woman ve sa kizena any andraisan'ny Janiro iny anahy. Fa mahafinaritra anahy ilay fanontaniana. Ary tiako ilay toerana ametrahanao hoe miady sisika satria io no iadivana. Pragmatisme izay amiko no tena ilaina. Mahomby sy avy dia misy action azo atao avy amin'ilay zavatra atao. Misy différence be entre être et paraître. Ny modimody sy ny tena izy. Raha ny resaka hoe ady atao anivon'ny gouvernement, raha misy zavatra manotohina ny fanavaozana, raha misy zavatra manome vahana bebe kokoa ny firongony, dia anisany miteny mahitsy mazava, mivantana ny tenako. Resaka jiro sy rano misy fomba fiteny izay ihany hoe rehefa hiteny zavatra tsara momba n'olona iray dia ataovy imasom-bahoaka. Dia rehefa hanitsy an'izay mety tsy tanteraka ao aminy dia ataovy mangingina. Zaho manokana ny fomba fiasako hajaniriana dia izao hoe rehefa mahita zavatra tsy mety amin'ny lafin'ny jiro dia miantso mivantana an'Andriamatoa minisitry ny angovo aho. Misy an'izao ary sao dia tsara jerena voaraiko ny ohatr'izao, inona ny azo anampiana? Ohatran'izay koa ny rano. Menomenona ny olona fa tapaka ny rano arỳ an'anina, ahoana ny vahaolana? Nandeha tany Nosy Belleville ohatran'ny voaresaka foana ilay izy, tourisme moa no resantsika. Dia nitaraina resaka rano ry zareo, resaka karazana tuyau sa inona ny problème. Dia avy dia niresaka tamin'ny Ramatoa Anja minisitry ny rano Avy eo dia izay roa vavy mifampiantso hoe efa milamina ilay izy efa lasa ny fitaovana, efa manamboatra. Azonareo ve ohatr'izay izany ilay pragmatisme tiana atao. Tsy ilay hoe tsika efa tsy fitondrana oeraoera intsony izao hajaniriana ka andeha hiseho mba ho hitam-bahoaka hoe dia miady ho an'ny rano mihitsy Lili tery, tsy izay. Fa efficacité kokoa dia izay no mahatonga anahy hoe aleo sady rese mivantana amin'ilay tompon'andraikitra, tsy manitsaka koa. Ny anjara asan'ny sasany fa io koa tsy mety hoe tiako atao daholo ny zavatra rehetra. Izay no ilazako hoe sady tsy kizena any, tsy super woman fa Lili Rafaralahy. Bitika sy kely ihany manao izay anjara andraikitra aman'andrify fa ohatrohatr'izay izany raha ilay secret kely ao no tianao hofantarina dia mba nameko ampahany kely. Ohatrohatr'izay ilay fiarahamonina ao sy ny fomba fiarahanay miasa. Fa izaho kosa aloha dia miteny anareo hoe tena tsy ampy-salasalana any am-panetretena no itenenako hoe tena efa manao ezaka fara-tampony na ny lafin'ny jiro na ny lafin'ny rano izy mianadahy ireo izay isaorako azy manokana eto. Maro misy latsaka Ramatoa Minisitra raha misy zavatra tianao ho amafisina tamin'ny zavatra rehetra voalazantsika teo izay mialohan'ny hamaranantsika ny fandarina dia omeko iray minitra ianao ao anatin'izay. Betsaka ihany no voalazantsika teo hoe asa n'adiny firy ilay fandaharana. Misaotra betsaka anareo mirahalahy aloha sy ny tompon'andraikitra rehetrarehetra, misaotra ny zalahy teknisiana, ny ekipa rehetra niaraka teto fa zava-dehibe ny hafana miresaka amin'ny vahoaka ohatr'izao. Dia miarahaba manokana koa fa izao vao mahafantatra ny fisian'ny la chaîne de la refondation tena mirary anareo ahomby be dia be. Dia tsy maninona fa ataoko eto fa asomeko raha bedy hoe andao tadiavina hevitra ny mba ampidirana an'izy itony any anatin'ireny canal sy ny sisa ireny mba ho hitan'ny Madagasikara rehetra ny zavatra ataontsika atao anatin'izao fanavaozana izao. Inona moa ny hafatra? Ny azany tiako averina foana ihany hoe izaho manokana resy lahatra fa tsy hoe fahaizana na teknika na taktika no nahatafavoaka antsika teo ambany vahoan'ny olona izay namboatry ny firenena sy nanambaka ny Malagasy antaonany maro. Fa izaho resy lahatra hoe tena tanàn'Andriamanitra ilay izy. Dia izaho dia taonany Malagasy foana hoe ny firenena manana an'i Jehovah ho Andriamanitra ihany no afaka ho tafavoaka ao anatin'ny sedra lalovany. Ary raha misy hoe andian-tanàna tiako apetraka mba ho tsaroany taranaka, ho tsaroany tantara ny aoriana any dia ny hoe raha tsy niankina tamin'Andriamanitra isika tsy nahavita ireny zavatra rehetra ireny. Dia izay lalan-tsaina izay ihany no tiako hitohizana reto hoe andao tsy hatoky tena, andao tsy hirehare, andao tsy hoe rehefa misy fahefana kely eo am-pelantanana dia hanao tsinontsinona ny hafa, andao tsy hamerina izay adalàna mety nataony tany aloha. Fa raha mandalo dia inona no resahana momba rehefa miala eo Mbola afaka hijery fitaratra Vera-Pitso hoe nandalo tao amin'izany ministeran'ny fizahantany sy asa tanana izany Lili, inona no napetrany tao, nanao inona izy, nisy dian-tanana ve nanamarika ny mpiara-miasa ka natsapany mpiara-miasa hoe hafa ny fiarahana tamin'ny fandalovanao,
Misy dian-tanana ve napetraka ao ho an'ny sehatra rehetra miankina aminao ka tonga azy irehareo hoe ny fandalovanao mety nanamarika azy? Any zany amiko ny toe-tsaina tokony hitondrana an'ity firenena ity ary dia mila mitandrina satria tena mbola fragile ny vahoaka malagasy dia tandremana ny fihetsika mety hanohintohana, hanafintohana, hampasorena ny olona. Fa manasitrana ny ratra navelan'ny 16 taona anie tsika e. Dia tena mila mahazo an'izay zavatra ka mampahery antsika rehetra, isika rehetra izay ataoko hoe mandray anjara mivantana amin'izao fanavaozana izao tsy mora izany hoe manao ny ainao tsy ho zavatra nefa indraindray mbola mahazo fanakianana, fanaratsiana. Fa izy ireny indraindray tsy natao hovaliana fa natao hovaliana amin'ny alalan'ny asa dia aleo mba ny asa tanteraka no ahafahana mamaritra hoe nety ve sa tsy nety nataon'ny olona anankiray. Izay angamba fa tsy dia lava resaka loatra saotra betsaka nareo mirahalahy nanasa tao anaty fandaharana. Mankasitraka anao Ramatoa Minisitra Lilira Faralahy dia izay tenin'ny Ramatoa Minisitra izay ihany koa no entina mamarana tanteraka ny fandaharana amin'ity androany ity. Ankasitrahana antsika rehetra tany an-tokantrano tany nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany na tamin'ny fahitalavitra izany na tamin'ny alalan'ny onjam-peo izany ankasitrahana hatrany isika rehetrarehetra amin'ny fankafizana izao fandaharana izao. Ankasitrahana ihany koa ny teknisianina atao ambadimbadika atao izay nikirakira ny feo sy ny sary ary mankasitraka ihany koa ny hajanirina niaraka nanolotra tampoka izao fandaharana izao dia mametraka ny velomo mandrapitafa amintsika rehetrarehetra indray tompoko.